miarabana amin'ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao misy an'ity rindraona izay mandalo atao atsimon'ny Madagasikara ary vokatray dia mbola maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny satria dia malefaka aloha ny tsiokan'ny varatraza atao anatin'ny 14 rahoavy dia mbola saika izay varatraza malefaka izay hatrany no andrafitry ny toetry ny andro fa amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray dia mety azo vahana indray izay varatraza izay indrindra ho any tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny miverina araka izany ny orana malefaka miatoato any tapany avaratra atsinanany nosy raha ny maripana ihany koa dia mety hidina izay maripana izay indrindra ho any avoantany raha ny any amin'ny latsinainy sy ny talata any ho any fa ny tapany atsimo Madagasikara kosa indray tomanana izy fiakarana manomboka ho any rapitso any ho any toy izao ny toetry ny androntsika ho any izay rapitso vao maraina izay misy ny zavona ho an'ny avoantany mety hitatra hatrany amin'ny faritra loatra mangory zany ary mety hitoetra ihany koa izay ho ny faritra ivatovavy filofinantsy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mety isy kosa ny orana tandrivindraona ho an'ny morontsiraky ny faritra anosy sy ny faritra androy noho ny fandalovan'ilay rindraona hatrano no aton'izay ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny mety sava ihany moa zay rehefa atoandro ny andro ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no hibahatoerana kokoa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray mety isy ny orana ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara ho ny faritra savay zany mba tsy hoana lanjirofo ary ny faritra atsinanana mandraondraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoantany satria dia tombanana miamazo vahana tsikelikely ny avaratraza ho an'izay rapiso riva izay ny ambiny kosa indray dia mijanona ho maina hatrany ny andro ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny tapany atsimo Madagasikara manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius ary ho an'ny avoantany 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara 15 ka hatramin'ny 16 degré celsius ary mety hiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mbola misy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra ivatovavy izany mandraona mety arahina herika kosa ny ilany atsinan'ny faritra sofiany any amin'ny faritra loatra mangory sy ny ilany atsinan'ny faritra analamanga ny ambiny kosa indray dia tombanana ho maina hatrany ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay misy fiakarana ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara satria dia mety hiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius izay ny avoantany kosa tsy dia misy ny fivanakoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ho an'ny morontsiraka atsinanana saika manodidina ny 15 degré celsius ny maripana ary miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny talata tombanana malefaka indray ny avaratraza ary mety azona iverina indray ny zavona ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara sy ny ilany atsinanana amin'ny avoantany izany atsany mbola matanjaka hatrany izay tsiokan'ny varatraza izay ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy iny toy araka izany ny orana ho an'ny faritra sava ny any amin'ny faritra ambatsosy analanjirofo mety arahina herika ihany koa izany ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra sofia andrasana ihany koa ny tandrivindraona vitsy manodidina ny distrikana Milbe sy Ambanja ho an'izay andro ny talata izay raha ny maripana ho vinavina dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 17 ny tapany atsimon'ny nosy ary 20 ka hatramin'ny 15 ho an'ny avoantany 19 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara ary 19 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy dia izay indray ny météo tamin'ity an'io tia raha-pisindray fotoana manaraka veloma to